Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity Zoma fa 7 volana febroary ity manonona ny fahasoavan'ny Tompo mba ho aminao manjakariva mba azahoanao ny famindram-pony sy ny hery ny manjakariva. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra amin'ity maraina ity dia hivavaka isika. Andriamanitra rainy indrindra mbola velompisaona anao zahay satria mbola manana tombontsoa miaraka aminao. Misaotra Tompo izay mbola mitaona anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny mba hanaovanay loha alarana anao dia ny fandraisana anao zany. Angataka aminao izay mba hamindra fosy hamelan'ny fahadisoanay ary koa mba nitenao any Tompo hitoetra ao anatinay hamoa avo folo eny ka hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe miainga ao an-tokatrano ny fitomboana amin'ny fahasoavana. Nalaina amin'ny Salamo fa 4:20 manao hoe aminaran'i Jesosy fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehova, tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy, amen. Maro no tsy mitomba amin'ny fahasoavana satria tsy mikolokolo fiainam-pivavahana ao an-tokatranony. Aoka ny membra ny ankohonana aneo fa tsy mitsahatra mandray hery avy amin'ny Kristy izy ireo. Aoka ho hatsaraina ny fomba amampanaony ka tsy ho adinonana ovinana ny atao hoe kristianina. Izay kristianina ao an-tokatrano dia ho kristianina ihany koa any am-piangonana, ary izay ho kristianina any am-piangonana ihany koa sy ao an-tokatranony dia ho kristianina ihany koa eo amin'izao tontolo izao. Eo amin'ny fovoahomana manjakariva andray ny voan'ny fahamarinana ihany no ahafahan'ny fahasoavana mitombo. Tsy mifidy tany anirina kosa ny tsilon'ny fahotana, tsy mila ambolena ary izy ireny fa ny fahasoavana dia tena mila ambolena ary tena mila kolokoloina tsara. Vonina niry manjakariva ny tsilo sy ny hery ko mila mitohy hatrany ny asa fanadiovana. Izay mahatonga ny toetra ho maty ho tia ao an-tokatrano ihany no ahatonga an'izany ho maty ho tia ihany koa any amin'ilay fonenana any an-danitra. Raha fahazavan'izao tontolo izao ianao dia tokony hazava ao an-tokatranonao zany fahazavana izany. Eto ny tokony hanehoanao ny fahasoavan'ny maha-kristianina, eto ianao ny tokony ho maty ho tia ary ihany koa manam-paharetana. Eto ianao amin'ny ankohonanao ny tokony halemy fanahy, eo ihany koa ianao ny tokony hentitra ihany koa hikatsaka ny fahamarinana. Mila miezaka manjakariva isika hanatratra ny ambony indrindra amin'ny toe-tsaina sy ny toe-panahy. Aoka hianatra ao amin'ny sekolin'i Kristy toy ny zanak'Andriamanitra manetry tena. Tadiavy manjakariva izay ampitomboana ny herinao mba hahatonga anao tanteraka sy tonga lafatra arak'izay azo atao amin'ny tokatrano, na ao amin'ny foto-kevitra na any amin'ny oham-piainana io. Aoka hanazava ny toetranao ny fahaizan'ny fahasoavan'ny lanitra mba hisian'ny tandra-masoandro ao an-tokatranonao. Irina indrindra dia ny toe-piainan'ny tokatranonao anie no anombana ny maha-kristianina anao ary ny fahasoavan'ny Kristy dia mahatonga ny ankohonan'izay manana azy ho sambatra sy feno fiadanana ary fitsaharana. Ka dia maniry sy mirary indrindra mba ho tokatrano mba hampahasoavan'ny Kristy ny tokatrano misy antsika tsirairay azy ka ny tara-masoandro ho hita ao dia ho fiadanana sy fahasambarana. Hivavaka isika ary. Eranay tsara nezin-danitra mbola misaotra anao izahay fa miay anay tokoa ianao ary mitaona anay mba hikolokolo indrindra ny fiainam-parahanay manomboka ao tokatrano. Mangataka aminao izahay mba hitaizanay mandrakariva ao amin'izany ka ny tsilo rehetra izay mbola misy eo anivon'ny tokatrano ny fianakaviana indrindra izay manaraka izao fandaharana izao mba hisory dia aoka ianao ny fanahinao masina nampy anay kolokolo ho amin'ny tsara hatrany. Mangataka aminao ihany koa izahay mba ho avoazinao ny efa rava anivon'ny tokatrano. Maro ny tokatrano efa rava ankehitriny noho ny ratsy. Ianao kosa nefa ilay raim-pampihavana no angatahanay ihany koa hitondra fampihavanana sy hitomba fanavaozana eo anivon'izy ireny. Aminaran'i Jesosy, amen.
miaro